Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tanàna kely anankiray dia nisy zazalahy kely tokony hoe 12 taona teo eo. Hendry sy mahatoky tokoa ity zazalahy kely ity satria notezaindreniny hahalala tsara ny soratra masina. Indray andro ary dia nisy antokon'olona mpanao majika sy lalao isan-karazany tonga tao amin'ny tanàna nisy azy. Somebiseby avokoa ny mponina rehetra tao an-tanàna satria andeha hijery sy hanatrika izany fety izany avokoa, indrindra fa ny tanora sy ny ankizy. Dia olona zazalahy kely tamindreniny, neny eo, izaho koa mba te handeha hijery ihany. Nieritreritra kely ny reniny izay vao namaly ilay zazalahy kely hoe, eny ary mahazo mandeha ianao nefa mialohan'ny andehananao dia mandehana aloha makao any efitranonao dia mivavah araka ny fanaonao, dia miaraha aloha amin'i Jesosy ary angatao izy mba hiaraka aminao hijery izany fety izany. Satria moa ity zazalahy kely ity sady endry ny mpankatony ray aman-dreniny dia lasa izy nandeha nivavaka mangina tao any efitranony. Minitra vitsivitsy taorian'izay dia indro izy avy nanantona andreniny. Neny eo, tena tapa-kevitra indray aho fa hijanona satria hitako izao fa tena tsy sitrako Jesosy mihitsy ny andehanako any ary tsy afaka hiaraka amiko any izy satria fantatro sady fantany fa misy zavatra izay mifanohitra amin'ny fahamasinan'i Jesosy any. Eny tokoa ry tanora malala, rankizy, izao mialohan'ny tenenanao, mialohan'ny andehananao amin'izay tianao aleha, eny mialohan'ny anaovanao zavatra rehetra na inona dia eritrereto tsara aloha izany sao dia tsy sitraka Jesosy ny anaovanao izany. Miaraha amin'ny Jesosy aloha, antanio izy na avelany ianao hanao izany na tsy avelany, ka na inona tsy azonao iarahana amin'i Jesosy dia aza atao, aza mandeha. Fa na inona kosa amelany sy anirahany ianao mba handeha ary anaovanao izany dia tanterao izany. Ny firarianay dia engane isika rehetra samy hiteny amin'i Jesosy arak'izay voasoratra ao amin'ny Josoa 1:5-12, Josoa 1:5-12, ka hanatanteraka izany manao hoe, izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anirahanao anay dia alehanay. Amen. Safidisa
marika balsama. Zay lay onja ny fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao hatrany ny ekipan'ny feon'ny fanantenana. Namanao fanja no anolotra fomba fikarakarana sakafo anankiray ho anao eto, miaraka amin'ny Sam isahana ny lafin'ny teknika. Dia manasanao ary akatoerana tsara anaraka izany hatramin'ny farany. Fomba fikarakarana mofokatsaka voaendy no andeha atolotra antsika amin'ity anio ity. Ka ny zavatra ilaina mba hahafahana mikarakara ity mofokatsaka ity dia mila rano izany sika, afatra amin'ny kapoaka eo amin'ny 3 kapoaka sy tapany eo. Siramamy indroany sotro na arak'izay itiavanao ny hamamin'ny mofo. Dia sira indray mitsongo, bokatsaka 2 kapoaka sy tapany ary menaka fanendasana. Ao anatin'ny lapoaly moa izany na anaty vilany ihany koa tsy maninona ny fomba hikarakarana ny sakafo. Averina kely indray ny zavatra ilaina: rano 3 kapoaka sy tapany, siramamy indroany sotro, sira indray mitsongo, bokatsaka 2 kapoaka sy tapany ary menaka fanendasana. Ireo zany no zavatra ilaina. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana isika. Izao zany no ataontsika voalohany: mampangotraka rano aloha isika miaraka amin'ilay siramamy sy ilay sira indray mitsongo. Marihana fa raha tsy ampy ianao ilay siramamy indroany sotro dia azonao ampiana, na mamy loatra hoy ianao dia azonao analana, fa io zany aloha no fatra izay omena. Alaina ilay rano 3 kapoaka sy tapany dia ampangotrahana miaraka amin'ny siramamy sy ny sira. Rehefa mangotraka zany ilay rano misy siramamy dia atao fahafiorana ao anatin'io rano mangotraka io ilay bokatsaka 2 kapoaka sy tapany
Izany hoe afafafy izany fa tsy tonga dia andray arotsaka atao amin'ndray migodana fa afafafy ny fomba fandrotsahana azy ao anatin'ilay rano mangotraka efa misy siramamy. Ka sady mangaroaro sika amin'izay no mahandro ary tsy ajanona mihitsy ny fomba fangaroarona mandritra ny 10 minitra. Rehefa vita izay dia manomana taratasy madio be velarana anankiray sika izay nolalorana lafarinina na menaka ihany koa tsy maninona satria araraka eo ambonin'io taratasy be velarana io ilay koba izay nomantsika teo aloha. Dia avy eo fisahana manify tokotokony eo amin'ny atsasaka santimetatra eo dia avela hangatsiaka. Rehefa mangatsiaka ilay koba dia silatsilahana anana endrika efamira indray ka tokony eo amin'ny 5 santimetatra eo izany ny habeany, 5 santimetatra. Ilay koba efa mangatsiaka izany no silatsilahana dia avy eo indray rehefa voasilaka eo amin'ny 5 santimetatra eo izany izy manana endrika efamira dia zaraina roa mba hanana endrika 3 lafy ohatra ny endrika sambosa indray izany ny endriny rehefa avy eo. Rehefa vita izay dia afanaina ny menaka fanendasana ao anatin'ny lapoaly na ny vilany dia arotsaka tsirairay ao ilay mofo efa voakarakara nanana endrika 3 lafy teo aloha. Fa rehefa mandrotsaka kosa ianao dia aza atao be loatra mba tsy hampiraikitra ny mofo rehefa masaka. Atao somary vitsivitsy izany ao anaty lapoaly. Ka rehefa hita fa mivolombolamena ny mofo dia azontsika esorina ao anatin'ny lapoaly dia atsiaka tsara ny menaka dia azo aroso mafana na mangatsiaka ilay mofo katsaka. Andeha ary averina kely indray fomba fikarakarana ity mofo katsaka voaendy ity. Voalohany indrindra hoy isika dia ampangotrahana miaraka amin'ny rano 3 kapoaka sy tapany ny siramamy sy ilay sira indray mitsongo. Rehefa mangotraka ilay rano dia alaintsika amin'izay ilay bokatsaka dia atao fahafiorana ny mandrotsaka azy ao anatin'ilay rano mangotraka fa tsy tonga dia atao indray midoboka izany. Ka sady mangaroaro izany sika no mahandro ilay koba-katsaka ao anatin'ny vilany ary tsy ajanona mihitsy ny fangaroarona mandritra ny 10 minitra mandra-pahamasaka n'izany mba tsy hampiraikitra ny kobantsika. Rehefa vita izay dia manomana taratasy madio be velarana anankiray sika na atambatambatra dia hosorana lafarinina na menaka io taratasy io. Ny antony moa dia araraka eo ambonin'io ilay koba efa nandrahoantsika teo aloha. Dia avy eo fisahana manify tokotokony eo amin'ny atsasaka santimetatra eo dia avela hangatsiaka. Rehefa mangatsiaka ilay koba dia silatsilahana efamira indray ka tokotokony eo amin'ny 5 santimetatra eo ny habeany tsirairay. Ilay koba mangatsiaka izany no silatsilahana. Avy eo indray ilay koba na mofo katsaka efa nanana endrika efamira teo iny zaraina roa indray mba hanana endrika 3 lafy. Izany ohatra ny manana endrika sambosa izany. Dia iny no endasina afanaina tsara ny menaka dia arotsaka tsirairay ao anatin'io menaka mafana io ilay mofo katsaka. Aza atao be loatra izany indray manendy mba tsy hampiraikitra ny mofo rehefa masaka. Rehefa hitanao fa mivolombolamena ny mofo dia esorita ao anatin'ny lapoaly amin'izay, atsifo tsara ny menaka dia arosoa amin'ny fianakaviana. Azo aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy. Dia antenaina fa anao fanandramana indray sika hikarakara ity mofo katsaka voaendy ity mba ho an'ny fianakaviana dia mahasotoa ary mandra-pitafa indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao
feon'ny fonantena. andeha isika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'andriamanitra ka lebandretsikivy no mitafa aminao. Tsy ahatsiaro sambatra ny olona iray na dia omena azy avokoa aza izay ry ny fony eto amin'ity izao tontolo izao ity. Afa-po vetivety sika rehefa azo izay tadiavina saingy tsy maritra ny fahasambaran'izany. Inona ary no tena ilain'ny fanahintsika? Ko tadiavintsika ny valin'io fanontaniana io fa andeha aloha isika hivavaka. Rainay masina an-danitro, ampahafantaronay izay mahafaka hitahita ny fanahinay. Nilaza ianao fa ianao ny loharano mahavelona, koa ento eo aminao izahay mba hisotro, mba ho afaka hitahita. Mitenena fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa inona no antony tsy mahafaka hitahitantsika olombelona eto amin'ity tany toa feno zavatra mahafinaritra ity? Satria raha no mampangetaheta no sotroina ka dia tsy mety ho afa-po isika olombelona. Tafasaraka tamin'ilay loharano velona isika noho ny fahotana. Tsy dia ny zavatra ny tany no tena ilain'ny fanahintsika fa ny fiarahamonina indray amin'ilay ray ny andohantsika. Ny fanatreny ao amin'ny fo no rano manala hetaheta. Manao ny ezaka rehetra Andriamanitra mba ho akaiky dia akaiky ny mpanota. Nanetry tena ho tonga olona izy tamin'ny alalan'i Jesosy mba hitady sy hamonjy ny very. Luka 10:10. Tonga Jesosy nanolotra ny ainy, nandoa ny vidin'ny fihavanany lanitra sy ny tany. Nanorona ny fiangonany koa izy ho toy ny famonjenana tombony. Ino anefa nilazainy amin'ny faraparan'ny tantaran'ny tany? Ovakitsika ny teniny ho an'ilay fiangonana farany dia Laodikia. Apokalipsy 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy miaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka iara-misakafo aminy ary izy amiko. Jesosy no nanorina ireo fiangonana 7 voalazan'ny Apokalipsy ireo, nefa dia lazainy fa mandondona eo am-baravarana izy. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Izy ny tompony nefa dia nivelany mandondona te hiditra. Lazainy 12 ka hatramin'ny 17 ny olana. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory, ka sy fantatrao fa ianao nylay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Misy tsy fito vimpijery eo amin'Andriamanitra sy ity fiangonana ity. Ny hevitra ho nanana ny zavatra rehetra izy sady ara-dalàna eo antrehan'ny famonjen'Andriamanitra ka dia natsapa fa tsy nila ninonina intsony. Na dia Jesosy aza dia navelany teo am-baravarana. Mahavelany tsy fanolorantena tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fandrefesana ny harena ara-panahy. Mandroaka ny Kristiany velany izany fihetsika izany. Soa ihany fa mbola mandondona eo am-baravarana Jesosy ary maniriditra. Vao tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia mitady azy Andriamanitra. Tsy mbola mitsahatra mitady ny mpanota izy hatramin'izao. Mamoaka feo Jesosy eo am-pitadiavana ny very. Hoy izy amin'ny Laodikia, raha misy miaino ny feoko, hoy io feo io tao edena, aiza moa ianao? Nampilazaina melom-paminany ny feony io mitsangana eo am-baravarana io. Isaia 2:1-2. Indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao aminy fanahiko. Amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy hiantsoantso izy na hanandratra ny feony na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy miantsoantso eny an-dalana Jesosy fa mandona varavarana, miangavy malefaka ny mpanota hitolo-batana aminy. Re ao amin'ny feo miferitretana sy ny soratra masina io feo malefaka io, tsy manao ankery ny tompo fa manome safidy ny olona rehetra. Raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana, isika mihitsy no misafidy ny hovonjena na ho very. Eo am-baravarana ny famonjena, fa isika no manana fahefana hamoa na tsy hamoa azy. Te handroso ao aminao ilay manana ny harena rehetra, ka ho voanao ve izy? Jereo ny zavatra entiny. Apokalipsy 7:17. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanakarena ianao
ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy isehoany enatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso hosotra ny masonao mba airatanao. Raha mpandrosoany ity mpamonjy to lasa vahiny ity dia ina no ataony? Iara-misakafo amin'ny mpampandroso izy. Mariky ny fihavanana sy ny fiombonana ny fiaraha-misakafo. Hoy ny toy ny fanambaran'i Jesosy, ary izy amiko. Tsy mba afaka miara-misakafo ny olona tsy mifanara-tsaina na tsy mifankahalala. Raha ny marina, tsy vahiny akory Jesosy fa isika no mandroaka azy hiala ho fiainantsika matetika. Izy no ilay mofinaina mahavoky sy rano velona manaletaeta. Zao no mbarany mazava ao Jaona 9:7-7 sy 9:7 sy 7:7 sy 8:7. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofinaina izay manatona ahy tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba angitahita intsony. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona dia nitsangana Jesosy ka niantsona anao hoe, raha misy olona mangitahita aoka izy anatona ahy ka isotro, izay mino ahy dia hisy honony rano velona hiboboky ao an-kibony araka izay voalaza ny soratra masina. Manondro sakafo hariva ity fotoana voalaza ao amin'ny 4 ho an'ny Laodikia ity araka ny dika teny sasany. Ny hariva tokoa ho an'ny maro no fotoana fiombonana sy fihavanana satria vita ny asa ary efa ho tonga ny alina. Hariva ny namangin'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao Edena ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro. Genesis 7:7. Efa hariva koa ankehitriny ny tantaran'ity zao tontolo zao misy antsika ity. Mamangy antsika Andriamanitra, mandona eo amin'ny varavarany fotsika izy satria te hamonjy. Atolony antsika amin'ny alalan'i Jesosy izay katsahantsika mandritra ny tontolo andro dia mofo sy rano. Tsy mba sakafo levona ao anatin'ny ora 10 nefa ny azy fa maharitra mandrakizay. Hoy ny 9:20, Apokalipsy 7:20. Izay maharisy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny iarako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Tsy voafetra ety an-tany ny vokatry ny fampandrosoanan'i Jesosy eo am-po fa tena mitatra hatrany an-danitra. Tsy fiaraha-misakafo fotsiny izany fa tena fiaraha-manjaka aminy mihitsy. Efa fampanantenana nataony hatramin'izay io fampanjakana ny voavonjy io. Hoy eo amin'ny Jaona 5:1-7. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andemboatra fitoerana ho anareo aho, ary andemboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izay mampandroso an'i Jesosy eo am-pony dia hampandroso ny any amin'ny nisy azy sady omeny seza fiandrianana. Hanjaka miaraka aminy dikan'izany. Izay maharesy no hamaritanareo olona ireo. Nandresy tamin'inona? Nandresy ny toetra matimaty, ny fanamarina tena ny Laodikia. Ireo no manidy ny varavaran'ny olona tsy hidiran'i Jesosy. Mbola manome fotoana antsika mpanota Jesosy. Hoy izy eo amin'ny 9:7. Izay rehetra tiako no anarako sy faizako, koa dia mahazo tohinao ka mibeba. Ny fibebahana izay fietsika atao mitory fahalemena no tena fandresena satria mampiditra an'i Jesosy ao am-po. Aoka tsy atao inivelany intsony izy fa asaina onina ao am-pontsika. Hivavaka isika. Isaoranay ianao ray any an-danitra noho ny teninao izay mampafantatra anay fa izaho ihany no misakana ny famonjenanay. Esory izay rehetra manidy ny fonay tsy hidiran'i Jesosy mba hiara-monina aminay. Ampio izay ahatsapa ny fitiavanao na dia anarinao sy faizinao aza indraindray. Sokafo no masonay ahita ny seza fiandrianana efa nomaninao anay raha mandresy miaraka aminao izahay. Tompo, miandry ny fandresena farany miaraka aminao amin'ny fiverenanao eny amin'irao lanitra izahay. Eo am-piandrasana izany dia ataovy mpandresy miaraka aminao izahay eto amin'ity tany feno ady ity. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
fari indray mandona ao ampo kolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany no mombay mivoatsy fitsarana denjao fare kwa mampanay mameno ay ny fiadanana ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka izay lay onjany fanantenana ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza feon'ny piaino feon'ny piaino manolotra rahaba sy manasam-panajananao piaino anaraka izao fandaharana natokana andrenesana ny feonao piaino izao indray manambahiny sika anio avy any amin'iny distrikany maro antsetra iny izaraha fijoroana vavolombelona ao antsika mahakasika ny fanarahana an'Andriamanitra kanefa mialoha izany ndia aloha isika anaraka irairay ankafizo ary antoko-pihira ny obo farany hoanao izay mikarojavatso efa lamn'izao fiainana iza milokivy sy oketraka toko tsy mahity izay izoranatr' iza hoanao izay mikatsaka niso tena azo antoka fatsy olo sasamiandry ny masoandronao ety tsy mahita iantefanatran'iza andramore jeso izy amonjy anao tokotoko anome anao fiainana zay maharitra mandrakiza hoanao izay miaritra toko erisitran'izao fiainana iza efa trotraka sy kivy ao ampo tsy mahity izay mba mikirana hoanao mitady
sady piano tena soa azo antoka sy marina toko sasamiandry zay amonjanao ety mianjanjany ery ambony ery azamone Jeso izy amonjanao tokotoko anomeana fianana zay maharitra majakiza zay lay monjany fanantenana azamone Jeso izy amonjanao tokotoko anomeana fianana zay maharitra majakiza azamone Jeso. dia atolotranao avetrany ary ny fijoroana vavolombelona teo amin'ny micro-any namana lantoarymisa joely ia misaotra ny magname fiteninana ny anarako zegny Jean Jacques avy amin'ny fiangonana adventiste any Ambody Family amin'ny commune rurale Nandrovola district ny Maroantsetra tegna misy fijoroana vavolombelona ny tiako ambarany amin'ny piano radio WR maneran-tany za zegny ologno mpagnaradiandriamanitra atry fony fahazazako zegny nivavaka tamin'ny fiangonana zegny za takeo tamin'ny fiangonan-kafa fô tateo aorina nanomboko 2018 zegny nanomboko nafantapantatry ny amin'ny famakina baiboly sy ny profo mazava ny fahamarinana ao agnatin'ny baiboly zegny zaho nanomboko resy lahatra nivavaka tamin'ny fiangonana adventiste tamin'ny alalan'ny fitandrignesana radio carte tourtine jozara viagny andapa zegny nahenoko ny mahakasiky ny tourtine adventiste ny hafatra magnoa ny fahamarinana tamin'izay carte zay tena nahoana ny fahitanao azy ny zavatra hitoko sy tsapoko ary nanindro ny saigna nahalaliny zegny ny amin'ny sabata miteny tamin'izay izy magnano hoe tsy misy olo hen'Andriamanitry eto ambony tany afatsy ny olo mpitandriny sabata te tamin'izay dia nanomboko nanindro ny foko laliny zegny zay teny zay ary nampatahotro zaho noho ny tsy fitandremako sabata tamin'ny fotoagna lava ka noho zay zavatra zay nanapa-kevitra moa zahay dimy raha lahy tamin'izay fotoagna zay satria samy naheno zay toroteny tamin'ny carte zay ivavaka tamin'ny fiangonana adventiste na dia tsy spitarika aza tamin'ny ray sabotsy ke teo am'izay nivavaka tamin'ny ray sabotsy mbola tsy spitarika zay tamin'ny faharoany sabotsy dia misy namanay avy agnany Soroaka naheno fô misy nivavaka adventiste tagny dia lasa tagny tamin'izay zay reny ndeha nampahery zahay ary mbola tamin'ny sabotsy magnaraka dia mbola nivavaka ihany zahay patelo sabotsy nivavahanay dia nisy fivoriagna ny district Maroantsetra fahatelo agny amin'ny commune rurale Androndrogno mifagnifi tany amin'ny Maroantsetra sy Mandritsara moa izy io dia lasa tany tamin'izay zahay nandeha namonjy fivoriagna io nohony farisian-dahatranay magnoloagna an'io sabata io mafana fobo zay andeha hivavaka dia lasa zay andeha mamonjy fivoriagna io ka io zay dimlahy io niarana tao batisa rehefa tonga tagny tamin'ny fivoriagna district Maroantsetra fahatelo tamin'ny commune rurale Androndrogno io ary vita batisa mbola samy mijoro mandraka androany ka noho zay tamin'izay rehefa nody avy tagny zahay dia nanomboko nihitatra tamin'izay ny filazantsara tamin'ny faritra misy anay ary nagnano conférence tamin'ny tanàgna Magnodidy nanomboko tsapan'ny olo maro tamin'izay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary be dia be ny ologno resy lahatra aminitsika amin'ny teny io ka am'izao moa efa nanorogny eglizy io zany fiangonana adventiste zany amin'ny tanàgny Ambody Famelogno zegny zay niantomboka tamin'ny alalan'ny dimy lahy miraha lahy teo ka efa misy olo vita batisa adventiste agnoagny amin'ny 5-telopolo angambany zay dia nagnorogny eglizy 20 metre ny ampohony dia 12 metre ny andavany ka noho zegny fahamarinana tenin'Andriamanitra zegny dia nihitatra tegna nihitatra ary efa misy zanam-piangonana roa io fiangonana adventiste Ambody Famelogno io amintsika amin'ny teny io dia noho zay fahamarinana tenin'Andriamanitra zay dia mbola mijoro ary mihamtombo isa tsy mitapaka zegny zegny fiangonana zegny ka agnisan'izay moa ny tegnako mbola agnatiny miandalagna mampahery tegna sy mampahery ny hafa ihany koa mandeha mamonjy zao fivoriagna eto Mananara zao taminareo le nanangana le fiangonana adventiste nareo naheno an'le fahamarinana tsy nisy ve fandelingelenana na olana nitoboko misaotra betsaka amin'izay fagnotoniagna zay fa tegna zava-nisy zegny zay
zava-nisy ary vaporofaratsôratra masy natonga ny mbola tsy tafihemotro fô izy koa mbola fagnanjehagny de nahazo efa zay edy ny ataony fô ny zavatra tsapanay fogna hoy izy ny tenin'Andriamanitra magnano hoe sambatra izay njehigny noho ny fahamarinagna ny tegniko aloha zay votrika raiky olo 7 mianadahy za zegny sy ndraiky faralahy zay roa fogna mivavaka adventiste voalohany tam'izay 5 ka izay rolahy io araiky le zandriky voatoran'ny papa izy niala tamin'ny tragnonay tamin'ny faharoa sabotsy zay nivavaka adventiste fô za kosa ny za mbola nitambazigny za mbola nianatra fô rehefa nanomboko ny za kofa nivavaka adventiste zegny tapaka zegny fianaragna nanomboko nafy le fagnanjehagna nitapahagna le fianaragna tamin'ny fotoagna fohifohy ndraiky voatora hiala fianakaviagna le sy zahay aloha izy aza mipetraka amin'ny tany misy zahay dia alagna amin'ny riany koa ny tanimboly ny fivelomagna toy ny volo jirofo sy ny volo lavanily fô nagneky ihany zahay noho ny fankenay zegny de mitondra mbavaka ihany koa zahay ny amin'ny tanterahan'ilay zavatra ny zavatra azo ambara sy hita maso zegny tsy tanteraka teo natrehan'Andriamanitra ny fanoroavagna zahay ary am'izao tsika miteny io manomboko manamby tamin'zahay ny ray aman-dreny ary ny zavatra misy na dia eo azy mbola tsy tafiditra agnatin'izany fiangonana zany aza izy de rehefa eo zahay zay fogna le efa nivavaka fô izy tsy hoany nivavaka fô izy ndraiky mbola mipetraka amin'ny fiangonana misy azy fogna ary ny zavatra tegna tiany amin'ny fiainagnanay mitantara mahakasiky soratra masina fô nitoriagna mivantagna ny tenin'Andriamanitra zegny indrindra fa mahakasiky ny sabata zegny fogna ny hany sisa mbola tavitavela hely aminazy ke zay sy zay zegny nifagnanjehagna maro nahazo zahay ary zahay jiaby 5 lahy miralahy io samy nahazo fagnanjehagna misy ray aman-dreny avy agny commune Morafino izy io amin'ny fokony tany Nandratamary izy ihany koa tegna nagnenjiky zahay mafy amin'ny alalan'izay fitazonana fahamarinagna ara-baiboly zay de nanahoana ny fiatrehana an'izay ray aman-dreny zay ny fiatrehana zay nataony ray aman-dreny zay aloha satria zahay zegny raha ny tenin'Andriamanitra zay fantatra anay tsy maintsy ambaranay aminazy ka eo am'izay isaka tsy teteky izy amin'ny tanàgna misy zahay io mandeha magnano ady tarity misy zay amin'ny devant magnano magnano ady hevitra ratsoratra masina ny zavatra misy am'izay be de be mino fa zahay mpianatra de mitandresy izy fô raha nampitaigny tamin'ny baiboly de resy arasoratra masina ara-pahamarinagna mihitsy izy de nahatonga foroborobon'ny fiangonana adventiste ny hanitatra tamin'izay tanàgna misy anay zay to fianakavinareo misy olona voatarika eo koa lasa adventiste le zokinay fagnaraka ny talagn'olo vita fianaragna sefala izy io atokony katekista afaka fotoagna tsy lava ka nohony zay fampianaragna baiboly ataonay sy ny ady hevitra madinidinika arasoratra masy de manompo mahatsapa izy fa isaka miteny zay de andiny teny avy amin'ny baiboly no ndesinay agnazavagna ny teny zay iadivanay hevitra aminazy ka arakaraka ny fitadiavany hevitry andeha anoheragna zahay vao maika nifosa taminazy le famarinagna ara-baiboly mitady sabata izy andeha anoheragna zahay vao maika mahita sabata maro izy amin'ny baiboly hany ka nahatonga izy ho resy mitady hevitry ansiagna lahatra zahay amin'ny batisa izy de vao maika mahita olo maro natao batisa sitriky tamin'ny baiboly ka nandrefa napan-kevitra izy rehefa tapa-kevitra izy mbola sy niteny tamin'ny madamo anazy aloha fa rehefa tapa-kevitra izy direct nandray mesure izy hoe allo ataoko hevitra ny andresy lahatra madamo anahy mba tsy hitonga fisaraha agnatin'ny tokantragnonay de nataony zegny le hevitry naboakany tamin'izay ny amin'ny sabata jiaby le hitany nahita andiny teny mahakasiky sabata agny amin'ny 20 moa izy tamin'izay fotoagna zay nasainy madamo anazy nivakiny or le teny mahakasiky sabata efa matetika be zay mitory azy de nivolagna tamin'izay le ragno magnano hoe raha mbo misy amin'ny baiboly fa moa izy sabata io de nanomboka resy lahatra tamin'izay izy de natao batisa izy ireo vokatry zay farisien-dahatra zay ary mbola adventiste mijoro izy ireo amintsika miteny io lasa trésorier mpiangonagna amin'ny fiangonagna misy anay zegny izokilahy misy hafatra zegny tiako ampitaigny de zao hoe misy andiniteny amin'ny baiboly magnano hoe dinignareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no nagnanareo fiaina mandrakizay ary regny no manambara hoy Jesosy ka ny vokatry ny fandinihagna ny soratra masina zegny ny mahatonga ologno araiky misokatra aminazy le fahamarinagna ary afaka magnaraka le ahitany famonjegna zegny izy satria olo le azoko joroagny volombelogno manoloana le fandinihako soratra masina amin'ny mahatanora za zegny za tsy tiako mitandregny hiran'izao tontolo zao amin'iregny karty midredren'ny tanora maro mitantarabe regny fô rehefa tsira fideragna de torteny na mandray radio WR tak zao zay zegny fogna ny fomba ampanao ka na regny zay torteny jozara mazavabe zay zaho na misokatra saigny anahy ary nampitay karaha baiboly nahatako fahamarinagna hatram'izao ka ny hafatra tiako mbo hambara ny tanora ampiheno indrindrindra fa atsika jiaby
mbola velo maheno zao WR zay zao igny tiako amintsika rehefa mbo hamelogno zava-magneno na tsika hagnaraka ny onjam-peon'ny radio WR na tsika mbo hiheno hira fideragna lay tonombavaka amin'ny sanatr'Andriamanitra andro amanaligny na tsika mbo hagnaraka zay toriteny ny amin'ny fagnarahagna ny tenin'Andriamanitra zegny fô ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no handraisantsika fiainana mandrakizay fa mpandalo eto ambony tany atsika ary atsika adventiste ihany koa aza mitsatra mitondra mbavaka ireo havantsika fô mbola magnano antsoava Andriamanitra arakaraka ny fampilezantsika ny hafatra no handrenesany ireo mbola tsy mahalala agny amin'ny velany ka atonga fanahy masigny asa mahery aminazy andresany zegny famozegna zegny atany lalam-pahamarinana zay efa titezintsika. Amaranantsika ny fandaharana feon'ny mpiaino dia andre fijoroana vavolombelona fohy isika nefa tena mampahery vokatry ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay entin'ny lalaina sy iraina ary ionja avy any an-drano malaza distrika Anantany fotsy meno finaritra ary lalaina ny anarako za zany dia zara fanandramana antsika momba ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana adventista dia misy ny atao hoe fianarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro izay antsoina hoe sekoly sabata. Taloha zany za nianatra ny lesson sekoly sabata fa matetika za indray pa zany ao anatin'ny herinandro mianatra ny lesson sekoly sabata. Taty ary za dia nieritreritra ny hanao fanandramana iaraka amin'Andriamanitra satria matetika ny olona zany rehefa hoe hitory ny tenin'Andriamanitra dia mila mahay baiboly ianao fa tsy ny hevitro ny tokony hitondranao ny baiboly. Nanomboka teo za dia niezaky nianatra lesona isan'andro san'andro. Teo amin'izay no natsapako fa tena misy fitahina ny fianarana leson'Andriamanitra ary ny fianarana azy koa dia anananao fiadanam-po. Ao anatin'izay ianao tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra hianatra ny lesona. Teo zany matetika misy olana foana ny fiainako dia tsapako hoe ao anatin'io fianarako lesona sy ny famakiko ny baiboly io dia misy teny fikasana mampahery ana foana isan'andro isan'andro. Dia mampirisika antsika mpiaino ny AWR rehetra zany za ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny ohabolana toko 7 andiny 12 hoe fahaina ho an'izay mahazazy ny teny ary fafinaretana ho an'ny nofony rehetra ka mampahery antsika azoto andinika ny tenin'Andriamanitra ary manome fahasalamana amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra dia manentana antsika zany azoto andinika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Faly miarabitsika mpiaino WR amin'izao fotoana izao iraina ny anarako avy any amin'ny fiangonana adventista an-drano malaza distrika Anantany fotsy izahay. Izao moa dia ilaza amintsika ny herin'ny vavaka noho ny amin'ny famakitsika n'io tenin'Andriamanitra io tokony hanana fahalemem-panahy tsika indrindraindrindra ho antsika kristianina rehetra. Rehefa nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba hovay a Jehova fa tianana fahalemem-panahy satria za taloha rehefa misy mandehana anaty bus dia misy manitsaka ny tongotra dia tonga dia tezitra be ary vatravatra le olona manao teny mahatezitra olona dia tsapako taty arena fa tsy mety izay toetraka izay noho ny amin'ny famakiana tenin'Andriamanitra. Rehefa nangataka fahalemem-panahy avy amin'Andriamanitra nefa ny ao dia nisy ny fitsapana izay nahazo indray mandeha andeha etsena hividy legioma tamin'izay dia nisy mpivarotra legioma izay tonga dia nalefa nakany amina le rora-parakiny iny tonga dia tao amasoko nangiry firy be le izy. Tsapako tena narary zany fa saingy noho ny fangatahako an'le vavaka dia tadidiko foana le teniteniko Andriamanitra omeo fahalemem-panahy mba ahafahako mandevitra amin'ny olona tsirairay avy na inona ataony. Nanomboka teo amin'izay dia niova ary amin'izao fotoana izao dia efa manana fandeferana amin'ny olona izay manao ratsy anahy. Efa manomboka mitsikitsiky amin'ny olona zany fa taloha tena raha ohatra hoe hanaovan'ny olona zany dia tezitra be sady na manao fomba fijery hafahafa fa zao afa manomboka mitsikitsiky kelikely rehefa misy olona manao an'izany amiko. Manentana antsika tsirairay avy mba hampiatra izay tenenin'ny soratra masina, handalina ny tenenin'ny soratra masina fa tsy hovakiana fotsiny ilay tenin'Andriamanitra fa tena mba ho hampiaritsika eo amin'ny fiainana.
ilayntsika ihany koa no mivavaka amin'ny fampiarantsika reny ten'Andriamanitra ireny, fa raha tsy mivavaka tsika tsy vitantsika izany a, raha anatenany amin'ny herintsika itsika dia tsy hiova mihitsy tsika, fa mangataka amin'ny fanahy masina mandrakarivotsika mba hampiovantsika amin'ny zavatra izay ahafahantsika manara-dian'i Kristy, satria raha ho any an-danitra tsika ny toetra ratsitsika dia tsy hahatonga tsika any an-danitra mihitsy, fa ny olona mendrika ny lanitra izany a dia olona tsara toetra, tsara fanahy zany. Manentana tsika mpiaino rehetra mba hanao fanandramana mivavaka, fa mivavaka manova zavatra. Amen. Ary miarahabantsika rehetra, ionja ny anarako mpiravavy amin'izy rovavy izay nijoro vavolombelona teo aloha ihany a. Ny joroko amintsika eto dia momba ny fandoavana ny ampahafolony. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao Malaki 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: entinareo ny ampahafolo karena rehetra ao amin'ny trano firaketako. Dia za taloha dia tsy nandoha mihitsy. Rehefa elan'ny ampahafolo no volako dia lasa kely, sady ohatry ny malahelo hoe ty ve dia hoany sorana dia lasa tsy ampy indray le izy. Nefa rehefa nahen'ny toritelin'ny pastera nanentana momba ny ampahafolony izay azahoana fitahiana sy tombontsoa maro, dia nanao fanandramana dia nahazo fitahiana. Nakely ara vola ty amiko dia lasa mahatsapa fa mahavita zavatra maro sady misy ambony foana ary. Tena marina voalazan'ny tenin'Andriamanitra, dia manentana antsika rehetra mba hamerina ny ampahafolony ho an'Andriamanitra, fa azahoantsika fitahiana izany, satria hozy Andriamanitra hoe raha matoky amin'ny kely ianao dia ataoko mpanapaka amin'ny be. Amen. Dia misaotra indrindra nareo ny zara izany fanandramana mampahery izany mba ho an'ny mpiaino antsika. Hita hiaro antsika hatrany ine ilay raintsika ao an-danitra ao. Dia ho anao izay manaraka izao fandaharana izao ihany koa, manasa anao izay mba hapiatra izay voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 4:30 manao hoe: andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Tsy mizatavan'olona izy, fa maniry hita sy hikarakara izay mamela azy ianao izany. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Eny ary, isaraka vetivety atao anatin'ny fandaharana feon'ny mpiaino isika, nefa no fantenanay manokana ity ity atolotra anao ifanaovantsika ny mandra-pitafa indray. Fanjaniaina no nanomana ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naritiana. Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra, dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Fanavolana harena aza tao mampahomena, azao ny tena lafatra tena ao an-danitra, tazony ao am-pona reo teny fikasany, tade ny tenin'Andriamanitra fizay no asambatra. Lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra, dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Jacqueline sy Noah. Zay lay monjany
vavy mbola hafa ihany Kristy naikiry mafy azy anao aminyerinao manotolo bevery maina fony izany fitakany eto ata lazao amiko izay fantatra fa mety sambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsiray ihany no asambatra de ny mananao anandra manitra ho tompo sy mpamonjana tena resy lahatra izy no tompo sy mpamonjana tena resy lahatra Jesús tupo si pamunziana tena resy lahatra You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Falitafahoana aminao ny mpiara-mianatra aminao kalibandretsikivy. Andesika hiara-ianatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Mitoetrano ny fandalinana ny amin'ny fizahn-toetra sy ny fitsapana eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ao anatin'izany no ianarantsika ny lohateny manao hoe amin'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Andesika hivavaka aty am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny tombonandro mbolomenao anay azahoanay mianatra ny teninao. Mangataka ny fitarian'ny fananao zahay, alalanay mazava ny sitraponao. Ary ampiopaka toy ny afatra omenao anay amin'izao fiarah-mianatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha rahantsika manonona ny andininy fototra izay ezantsika atao tsianjery dia ny Kolosianina 1:7. Kolosianina 1:7. Ary ny hatanteraka izany no ikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ao anatiko. Ary ny hatanteraka izany no ikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ao anatiko. Ambaran'i Paoly eo amin'io andininy io fa na dia miasa mahery ao aminy azy Andriamanitra dia mikely aina koa izy. Miara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny fietrihana ny toe-javatra rehetra mahakasika ny fiainantsika ara-panahy ary ao anatin'izany ny fandrisena ny fitsapana isan-karazany. Indray mandeha dia nisy lehilahy sy vehivavy nasaina tao amina fandaharana fahitalavitra iray mba hizara ny fanandraman'izy ireo. Samy namoy zanaka izy ireo. 20 taona lasa izay no nisy namono ny zanakalahin'ilay ramatoa ary tsy afaka fanotombo aza ny fahatezerana sy ny ngidi-pony hatramin'io fotoana io. Ilay lehilahy kosa dia hafa mihitsy. Irony mpampiororony namono zanany vavy taona vitsivitsy lasa izay. Ny famelan'ny heloka ireo mpamon'olona ireo sy ny fomba namadian'Andriamanitra ny ratrapony ny resahany. Namafy toinona aza ny alailon'ity lehilahy ity. Ny fiainany dia nanjary fanehoana ny fomba hitondran'Andriamanitra fanasitranana ao anatin'ireo fotoana manjombona indrindra eo amin'ny fiainantsika. Samy hafa tanteraka ny fanandraman'ireo olona roa ireo. Inona no anton'izany? Hotadiavintsika ny valin'izany amin'izao fianarana ataontsika izao. Miara-manaiky isika fa mahery Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra. Ny fanahiny masina izay iriny fatratra ho raisitsika koa dia mahery tahaka azy. Azontsika atao ny mangataka ny hery lehiben'Andriamanitra hiasa ao anatintsika mba hanovantsika kanefa mahagaga fa toy ny omaly tsy miova ihany ny fiainantsika. Tiantsika tokoa ny handray an'izany herin'Andriamanitra izany kanefa mazana no tsy mifanaraka amin'izay atolotr'Andriamanitra antsika koa ny fiainantsika. Inona no antony? Mampatahotra kanefa tsotra ny valiny. Na dia manana hery tsy misy fetra hanovana antsika aza amin'ny fanahy masina dia mety ho isika mihitsy no mametra izay azon'Andriamanitra tao antsika
amin'ny alalan'ny safiditsika. Inona no azo ny fanahy masina atao amintsika? Araka ny Jaona 5:15-15. Fanahy ny fahamarinana no iantsony Jesosy azy eto. Andiovaka itsika ireo andinireo. Jaona 5:15-15. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe akaiza ianao? Fa satria nilazany taminareo dia votona lahelo ny fonareo. Fa zaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ray ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany iray dia ahy avokoa, koa izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Na dia azo ny fanahy masina tao aza, ny fahamarinana momba ny fahotantsika, dia tsy azo natao kosa ny manirintsika hibebaka. Azo ny aseho antsika koa ny fahamarinana lehibe indrindra momba an'Andriamanitra, saingy tsy afaka manirintsika inona ankatoy izany izy. Raha nanirintsika Andriamanitra na dia kely monja aza, dia ho very ny fahalalantsika amin'ny safidy, ary anendrikendrika an'Andriamanitra ho mpandrokodroko ny saintsika sy ny fotsika Satana, ka ho afaka ilaza izy fa Andriamanitra dia manambaka ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe. Rehefa nitranga ny ady lehibe tany an-danitra dia tsy mba naniry an'i Satana na ireo anjelin'Andriamanitra mba ino azy ho tsara sy marina, ary tsy naniry azy ireo hibebaka izy. Tao amin'ny sahidena izay nisiany olana lehibe toy izany koa dia nambaran'Andriamanitra mazava tsara ny fahamarinana momba ilay azo teo afovoan'ny saingy tsy nanakana ny Eva sy Adama tsy hampiasa ny fahafa-misafidy tao aminy izany na ankatoana tsy misy hafa amin'izany koa nataon'Andriamanitra amintsika ankehitriny. Aseho ny fanahy masina amintsika ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny fahotana, dia hoy izy, inona no ataonao ankehitriny? Fa efa nambarako taminao izany zavatra izany. Toy izany koa isika rehefa ao anatin'ny fitsapana. Indraindray mitranga ny fizahantsoetra mahamay rehefa tsy mankatoana, tsy mibebaka amin'ny fahotantsika indrindra isika. Mba hahafahan'ilay raintsika miditra antsehatra ao anatin'ny toe-javatra toy izany, dia tsy maintsy manao safidy hanokatra ny varavarany fibebahana sy ny fankatoavana isika, mba hahafahan'ny herin'Andriamanitra miditra sy manovantsika. Inona ary no atao rehefa mandalo memy isika, manaiky ny fandresen-dahatry ny fanahy ny fahamarinana, dia mifidy ny ankatoa azy anaraka ny fahamarinana sy hibebaka amin'ny fahotana. Izay ilay anjarantsika amin'ny fanavotana sy ny famonjena tolotr'Andriamanitra antsika. Farana ny fiarantsika mianatra androany, manasanao mbola anaraka ny toy ny kalebandretsika mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.